avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovò. Assurance Art, Timampoltona Nilanao. Manulcianoni vovò. Maro ireo mpanao fanatanjahantena manana ny maizy azy eto amintsika raha ny lalan'ireo mpilalao amin'ny bary an-tranona no jerena. Tsy tokony ho variana amin'ny resaka ambony latabatra araka izany. Mila omena lanjo ireo mpilalao miainga eny fotony ampivoarana ny baolina kitra malagasy. Manana herinjika androbahana ny amboaran'ny tranona 420 amin'ny barea ny Madagasikara ho mpamakafà kara-panatanjahantena raha ny lalaony hatr'izay no jerena. Miantso ny fiaraha-mientana Hervelona sy ny vahoaka rehetra ny fikambanana Masokoro Arivolahy iarovana ny taniny malagasy manoloana ireo tetikasa aniliana mpiray tandrazana amin'ny taniny amin'izao fotoana izao. Manambonahitra ambony iray avy eo anivon'ny tafika sy manambonahitra zandarmy isa roa no namony ainy nandritra ny fanazarantena filatsahana ny Elonaina teny Arivon'ny Mamo. Anivelany tafiakatra 30 farafahakelindreo maty tao Inde androany no nitondra drano sy ny fiotsahan-tany vokatry ny orambe any avaratra andrefan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny any Tsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampilalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Aterina ny araba to amin'ny kilasy tongovavy manasana ihany koa. Anaraka ny any Tsiprian'izay tony mahazatra matoan-datsoratra nondeha no kafana ny fiarahana. Misy ary maro ireo mpanao fanatanjahantena mahay sy manana ny maizy azy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Raha ny lalan'ireo mpilalao amin'ny bary an-tranona no jerena. Araka izany, tsy tokony ho variana amin'ny resaka ambony latabatra fotsiny ihany sika fanome lanjo ireo mpilalao miainga eny fotony eny anivon'ireo fokontany hampivoarana ny baolina kitra malagasy matoan-datsoratra. Voaporofo-trano fa mampiray ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo ny fanatanjahantena indrindra ny baolina kitra. Voaporofo tamin'ireny fandresen'ny barea ka natafiakatra amin'ny dingana famaranana omaly ireny izany fiombonam-po sy firaisan'ny samy malagasy izany. Tsy nifidy saranga, tsy nifidy taona, tsy nifidy fiaviana na firazanana fa niara-ny faly naneo ny fanohanany ny ekipam-pirenena avokoa ny malagasy iray manontolo. Sambany teo amin'ny tantara no hiatrika lalao famaranana amin'ny sanina ny ekipam-pirenena malagasy ary dingana iray sisa dia tonga amin'ny fandresena faratampony isika. Ny sabotsy 30 aogositra 2024 avy izao amin'ny 9:00 no ho totosaina ao Nairobi Kenya ny lalao famaranana ifanandrinany ny Madagasikara amin'ny Maroc. Samy manantena fandresena avokoa ny rehetra ary mirary ny hodinin'ny amboara eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny raha ny lalan'ireo mpilalao amin'ny bary an-tranona no jerena dia azo lazaina fa misy ary maro ireo mpanao fanatanjahantena mahay sy manana ny maizy azy eto amintsika. Maro ireo mpilalao mahay any anaty fokontany any. Misy lesona azo tsoahana amin'izany satria raha tiana ny ampandroso ny taranja baolina kitra sy ny fanatanjahantena malagasy dia tokony ho jerena izany ary atao miainga eny fotony ny fandraisana ireo mpilalao. Manana olona isika ary mila manantona eny fotony manome lanja azy ireo. Tokony homena lanja ihany koa ireo sekoly mamolavola mpilalao miainga hatrany amin'ireo katita kely fa tsy tokony ho variana amina resaka ambony latabatra fotsiny ihany. Zava-dehibe ny fanomezana lanja ny mpilalao raha ny vokatra azo tahaka ny an'ny bary an-tranona no jerena. Isan'ny fanomezana lanja ny baolina kitra, ny fampianarana sy ny fiofanana lavitra, ka isan'izany ny fampianarana ireo teknika, taktika sy ny fiomanana ara-batana. Mila manana tanjatsaina ihany koa ny mpilalao ary manana fandavatena sy fahavononana. Mila manana traikefa sy fahaiza-milalao, mifanakalo amin'ireo tompon'andraikitra sy ny mpanazatra na fikambanana hafa. Zava-dehibe amin'ny fanomanana mpilalao matanjaka sy manana ny maizy azy ihany koa ny fananana fitantanana matanjaka
arabola ara-pahasalamana sy amin'ny fiarovana ireo mpilalao ary indrindra fananana kianja sa fanazarantena ary ampy fitaovana. Mila homanina hatrany am-boalohany ny mpilalao indrindra ho an'ireo ankizy ka manangana ekipa avy eny fotony. Ezaka goavana zany ary ezaka mila fandraisana andraikitra avy amin'ny isana ambaratongana ka hananana mpilalao manandratra avo ny voninahim-pirenena sy mampiray ny mpiray tanindrazana tahaka izao ataon'ny Bariasanina izao. Efa maro ireo mpilalao malagasy manana fahaiza-manao ampitraikefa afaka manampy ireo tanora sy ankizy zandriny. Tsy afaka miroso amin'izany anefa izy ireo raha tsy misy tohana sy fanomezan-tanana. Maro amin'izy ireo nefa miroso maimai-poana amin'izany, miainga sy mahafoy izay eo ampelantanana ho an'ireo zandrikely, saingy tsy ampy zany raha tiana ny ahazo vokatra tsara. Tsy ny baolina kitra fotsiny ihany fa ireo fanatanjahantena mampamiratra ny ekipa malagasy eo imasony izao tontolo izao. Izay zany no fahitany matoan-datsoratra ny paikady sy ny fombafomba rehetra mila jerena ahafahana manandratra ny baolina kitra malagasy miainga eny fotony. Fa omaly aloha raikitra ny ahorakoraka ny sotsioka eraky ny arabe manerana nosy taorian'ny fandresen'ny Barean'ny Madagasikara ny ekipa ny Soudan nandritra ny lalao manasa dalana tao anatin'izay tranona 420 izao misaotra Barea hoeto mody ny amboara ireo no ambeten'ny besana maro nandritra izay. Andora antsika ny Antsipriana. Tafiakatra ho amin'ny lalao famaranana ny Bareny Madagasikara rehefa nareseny ny ekipa ny Soudan tamin'ny Isarano Ocha omaly amin'ny lalao tranona 420. Orakora-pifaliana no nandraisan'ny malagasy ny fandresen'ny ekipa pirenena Barea. Raikitra indray ny kapika sarim-bolany samy naneho ny hafaliany avokoa ny rehetra. Tena faly mbola tsisy teto amin'ny tantara-gasy zany hoe Barea no final zany tena faly vapo zay fa misy zay fa entinay mody ny amboary efa kiviana ny alaray zay fa lalala daholo ny retsiresy Argentine raha menanay ameona Argentine zay moa zany avy any Antsirabe nanafika ty mihitsy mba hijery fa tena milay be natao zalahy milay fikarabe efa niala ray tsika teo mbola reny natao zalahy saka le bazaka mombolina farany fa tonga hatrany amin'ny bord de la mer ny carnaval naneho ny hafaliana tamin'ny fandresen'ny Barea iny tao Mahajanga. Klaxon na moto sy fiara ny ampiorakoraka azakazaka na ray na sifileno na meno ny arabe nentin'ny malagasy naneho ny fakasitrana sy fisaorana ny Barea ary tsapa teto fa tena mampiray ny malagasy ny lalao baolina kitra indrindra ny lalaon'ireo ekipa pirenena Barea. Ary tsy mitatra mihitsy ary manantena finale tsika ary voantsantsa ny Barea jiaby. Nahita fa mampirahina malagasy ny baolina kitra ary mbola isaorana indrindra aminareo ekipa ny Barea fa natafika ny match iny ary mbola mankasitraka anareo koa fa ho avy ny finale dia mbola manohana anareo foana zay hatramin'ny farany. Atony tamin'ireo faritra hafa manerana nosy dia naneho ny hafaliany tamin'ny fandresen'ny ekipa pirenena Barea ihany koa ny tao amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra. Talohantsika demi-finale dia raraka tandroantsika tonga finale. Somary ohatrany hoe aty moral kely ny zalahy tamin'ny anisan'ilay hoe rosy fa rehefa avy nefa ohatrany hoe matanja saina ihany zalahy. Raha zao hitantsika zao aloha dia mampitondra firaisan-kina ho antsika. Firaisan-kina be zao hitantsika carnaval be zao.
tsy latsa-danja tamin'izay ihany koa ny tao Toliara nanehoana trano ny mariky ny firaisan-kina. Barea mafy tena mafy izy fa zay manaraka zay anao dia laniny foana laniny Barea foana zay maka Barea maivana aminay le teo fa aloha mba mafimafy kokoa Sénégal a Maroc mety aminay tsara mihitsy ary lasanay ty amity sa maka anareo Barea makalisa alefa Barea tsisy mavita an'ireny tsisy contrat zany anarazalahy international raha tsy mavita zany fa gasy navita an'izany zany teo hoe mafy ny gasy rangaha lasa gasy io lasa gasy ny faniny alefa Barea. Saika nahitana fifaliana sy fidinana an-dalambe tahaka izany avokoa ny faritra rehetra manerana nosy ny ompona noana ny ekipa pirenena malagasy. Isy ny sidina manokana ho an'ny mpanohana ny Barea ho an'ny Kenya hiatrika ny lalao famaranana hoy Andry Rajoelina. 500 ny vidiny tapakilana fiaramanidina no alohan'ireo andeha ary fen'ny fanjakana ny 500. Voalaza ihany koa fa tsy misy vola aloha amin'ny viza sy ny fikarakarana izany ka mila misoratra anarana ireo mikasany andeha. Ireny zany ny ambiance sy ny aravony ny vahoaka malagasy tao anatin'izay fandresen'ny ekipa pirenena malagasy somalzay. Fa manana ny herijika andrombana ny amboarany tranona 420 ny ekipa pirenena malagasy ho ny mpamakafaka raha-panatanjahantena nanaovana fanadihadiana androany adingany famaranana no atrehantsika ka tokony fanaraka amin'izay ihany koa ny Endry Dalao asehon'ireo mpilalao raha ny fanazavany isan'ny ilaina ny fifehezana ny tolotra tsy anariana baolina fa tandy raha ny fanazavany hatrany andao arahantsika ny antsiprian'izay tateriny onona saina. Manatombo ara-taratasy ara-potitra-avitrasa sy ara-teknika ny Lion de l'Atlas marocaine mita amin'ny Barean'i Madagasikara. Na izany manana ny maizy azy ny malagasy matota fiakatra amin'izao dingany famaranana izao nandresy na ny lalao folo teo amin'ny lalao manasa-dalana. Ny point fort ny Barea aloha zany fahaizana mampiseho an'ilay identité an'ny baolina malagasy zany hoe manana an'izay mahampiavaka azy zay ny baolina malagasy na amin'ny resaka fiarovan-teny zany na amin'ny resaka fanafiana sy ny fanodonana fitazomam-baolina dia eo amin'ilay marokana zany izy ireo atao hoe firenena goavana amin'ny baolina kitra eto Afrika manana ny fototra-avitrasa ilaina rehetra amin'ny baolina kitra izy manana fampiofanana rehetra amin'ny baolina kitra izy isika tsy mbola any amin'izay dia eo zany mila jerena satria ny baolina ataon'ny marokana akademika kokoa zany hoe précis kokoa zay zavatra rehetra taktika rehetra apetraka ny mpanazatra dia ain'ny mpilalao any avokoa no mampiatra an'izay eo ambony kianja. Samba ny Barea hiatrika ny lalao famaranana amin'ny Shanna azo ataony mandrombaka ny larana voalohany eto Afrika fa mila teboka maromaro fehezina mialoha sy mandritra ny lalao. Mila amboarina dia eo amin'ilay mialatsina ilay fomba fiteny hoe déchet technique zany hoe manary baolina tsy indraindray eo amin'ilay resaka tolotra zany hoe resaka pasy zany mila atao matomatotra kokoa mba tsy averivery ny baolina fahatany mila asorina ao an-tsain'ny staff sy ny ekipa ray manontolo ilay anarana hoe Maroc fa tokony raisina tahaka ny mpifanandrina rehetra izay efa nifandona tamintsika hatramin'izay no ifandona amintsika zany hoe mila asorina ilay tahotra sy ilay traka amin'ilay anarana raha ny baolina kitra raha ny zavatra nasehon'ny Barea sy ny nasehon'ny Maroc tamin'ity Shanna ity azo atao tsara ny mitady fandresena manoloana ny Marokana. Any Kenya ao amin'ny Kasarani Stadium no anatanterahana lalao famaranana eo amin'ny Madagasikara sy Maroc ny sabotsy izao manomboka amin'ny 9:00. Mirarisoa ny ekipa pirenena malagasy ao anatiny famaranana eo anatrian'izay fa lafomba voafa vetivety mbola manohy ny fitantanana ny Madagasikara Airlines sy Terry de Buell taoriany adihevitry ny kompania sy ny fanjakana malagasy araka ny fantatra tao anatin'ny fanambarana nataony teo anivo amin'ny Madagasikara Airlines androany. Ity faran'izay fa ny andraikitra ny fitantanana n'ity kompania pitaterana nabakabaka ity nanomboka ny volana Desambra 2022 ary zao manohy ny fitantanana zao indray. Ho fitohizany dingana anarenana ny kompania no isan'ny antony namerenana azy amin'izay toeran'izay izay tohanany banky iraisam-pirenena ao anatin'ny drafim-panarenana Phoenix 320.
Anoizantsika ny fampalalam-baovao raharaham-pirenena mahakasika ny vahoaka malagasy rehetra ny fanoheran'ireo tetika samitarika faniliana mpiray tandrazana amin'izao fotoana izao hono teo anivony fikambanana Masokoro arivo lahy izay nanao fanambarana tamin'ity androany ity. Amin'ny fikambanana izay nanambara androany fa amondrina ny heriny anahy izany ny avy any avaratra na ny avy any atsimo hiara entana ao anatin'izay fiarovana ny taniny malagasy izay santatra ny ainy. Tsy irery ny vahoaka mijoro sy manohitra ny tetikasa mikitika ny tany fonenan'izy ireo any amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Hiara-mientana sy miompy eo amin'izy ireo ny fikambanana FIMA, fikambanana Masokoro arivo lahy manomboka izao raha ny fanambaran'izy ireo androany. Milohan'izy ireo ny faniliana vahoaka amin'ny tany fivelomany noho ny tetikasa sy fitrandrahana tsy maro-potitra amin'izay tena lahara-pahamehan'ny vahoaka malagasy. Ary tsy mazava amin'izay ho tombontsoa sy fampandrosoana ny firenena raha tsy laza fa tsy ilny raharaha ao nosy mitsio sy nosy zakaty ary ny fikasana hitrandraka terara ao am-pasindava ambanja. Tsy azo akena ihany koa ny fiantsiana ady amin'ny samy malagasy toy ny zava-miseho anontoliara amin'ny fananganana ilay fikambanana voromahery manohitra ireo tsy mankasitraka ny tetikasa basy toliara. Averinay ary zigiziginay ato tompona andraikitra ianareo rehetra namolavola ny tamin'ny fananganana ny fikambanana voromahery hanoherana sy hamoretana ary hanaovana hazalambo anireo manohitra ny tetikasa basy toliara ary mbola manao amboletra tetika maloto sy tena mamohetra efa nitondra any amin'ny fifampirafesana fiaramonina ary ny tena holoza hitarika any amin'ny fifamonoana samby malagasy sy ho tafiditra ao anatin'izany velam-pandrika izany anefa izahay na izany aza efa nisotro ny aleko maty hiaro ny tanindrazana sy ny taranaka izahay koa atsaharo ny fampiasanareo amin'ireo fomba mamohetra ny fikambanana voromahery. Raha ny fanazavana tsy raharahan'ireo mponina avy amin'ireo faritra ireo ihany ny fanoherana ny tetikasa tsy mitondra tombotsoa an'ny vahoaka fa raharaham-pirenena mahakasika ny vahoaka malagasy iray manontolo tsy misy anavahana. Andao tsy ho samasamahantsika na ho saratsarahantsika le olana amina fikasana hitrandraka harem-pirenena tsy aradrariny eto Madagasikara. Ankoatran'izay ihany koa izay dia miady amin'ny atao hoe fikasan'ny olombitsy izay arovan'ny mpitondra fanjakana zany manao an'ilay fangoronana tany na le hoe accaparement de terre na ny famarotana tany ny malagasy ity. Dia izay no mahatonga anay hoe na tsy avy any avaratra ary izay malagasy zay dia miantso an'izay le firesaka iny zay andao ampitsika andao hotoanantsika ireo namana izay victime amin'ity le resaka hoe nosy mitsio nosy sakatia zay kasainy ny mpitondra fanjakana ho amidy ihany koa amina mpandraraha vahiny matanjaka ity. Rehefa misy malagasy anankiray vao kitikitika na tsy voary eo amin'ny taniny tokony samy ho sarotiny amin'izany tsika. Tsy misy vahoaka resy eo amin'ny taniny rehefa mivondrona ho hatrany ny fikambanana FIMA. Tsy mbola vita ny tolona ka iantson'izy ireo hatrany ny fijoroana, ny fifanohanana ary ny fiara-mientan'ny vahoaka malagasy eto an-toerana sy any ivelany. Vaovao manodidina ny fifidianana eto Madagasikara raisina ho tsy fanarahan-dalàna ny tsy fisian'ny daty anatanterahana ny famerenana ny fifidianana komunaly amin'ny apahany amin'ireo komuna sedra olana. Hono teo anivony ho ONG Tolotsoa androany didim-pitsarana no namoaka izany fanapahakevitra izany raha tsy ahivana tokony hanana be ny tanàna voafidy sy mahafeno fepetra ny komuna raha fampandrosoana marina no kendreny ny fitondrana. Hono fa no kevitra tsara Soarvelo. Efa hoeritaona izay no nahavitan'ny fifidianana be ny tanàna tsy mbola nisy ny famoahana daty famerenana fifidianana ho an'ireo komina no didin'ny fitsarana averina noho ny olana ara-pifidianana hatramin'ny androany. Komina maro ihany koa no tsy manana be ny tanàna noho ny fahafatesana na fanagadrana. Isan'ny manamarika ny fitondrana rajoelina ny tsy fananana finiavana politika amerina io fifidianana be ny tanàna io manoloana ireo olana niseho. Ankilany tsy mitoy ny fanaraha-maso ataon'ny fitsarana namoaka ny didy aka izao mampangina azy izao tsy fanazana ny lalàna tsotro izao zany ho ny avy eo anivony ONG Tolotsoa. Misy anaty lalàna fa izany interim mitondra mandritra ny 5 taona dia misy mahavita mandany saka raha ohatra ny tamin'ny 10 taona lasa teo dia ohatra ny hafahafa ihany fa ianareo amin'ny fitsarana rehefa mamoaka an'ilay didy hoe averina ilay fifidianana tokony miezaka ihany koa manaraka n'ilay hoe didy hoe voaja ve ilay didy navoaka sa tsy voaja fa lasa tsisy
lasa tsisy asiny intsony zany le biby avoaka rehefa avy eo fanajana lalàna tsotra zao fotsiny hoe misy mametraka ny tenany ho ambonin'ny lalàna zany fa rehefa miresaka amin'ny sasasasany amin'ny zareo no dia ny arabola moa zany ny tena mivohitra indray amin'izay fotoana zay hoe tsy misy vola amerenana hikarakarana an'ilay fifidianana eo zany no somary afafo hoe maninona moa apetraka anaty lalàna hoe averina ny fifidianana rehefa nahitana olana ny fifidianana maninona no apetraka ao anaty lalàna la izy nefa aveo lasaina fa ny vola indray tsy anajana lalàna lasa notrany hoe azo atao zany mandika lalàna rehefa tsy manam-bola ve zany mampitsoka ny fampandehanan-drara sy ny asa fampandrosoana fa indrindra manary ny zoanana ny komina iray ny tsy fananany be ny tanàna olom-boafidy tsy ampy finiavana politika zany maro anisy efa an'zareo mandroso ve le firenena araky ny arifenitra international ny resako mety tsy fanahatsahana amin'ilay tadavin'ny vahoaka le fampandrosoana dikan'izay ihany koa le vahoaka tsy matoky an'le olona apetraka eo voalohany ny administration ny faharoa développement ny fahatelo ny politika ny benitana zany zao manana vinan'asa dia rehefa tsy eo zany zao le benitana dia izy ary zany nanao an'le vinan'asa satria hitarika an'le fampandrosoana amin'le tanàna dia tsy misy marina fa mety eo ny délégué mpanjakana mety misy ny PDS moa araky ny fantatrareo mety teny fa tsy mitovy satria nalay andraikitra mitsy ara dia fa tsy mitovy hoe ianao nofidin'ny olona apetraky ny olona eo hanatanteraka ny vina zay nentinao tamin'ny fifidianana fampandrosoana ny zareo nge tsy nanao an'izay fa fampandehanan-drara natondro zareo ne fampandehanan-drara akapobeany dia mazava ho azy zany fa tsy hotazany loatra ao anatin'izay le ezaka fampandrosoana zay atao mahery ny folo ireo komina tsy manana be ny tanàna voavita ankehitriny tsy mbola voavahy izany olana izany hatramin'izao ankilan'izay mihazakazaka ny seni amin'ny fiomanana ny fanatanterana ny fifidianana loholona tsy voasolotena araka izany ireo komina ireo ao anatiny izany fifidianana izany vokany anahirana ny fiaraha-miasa ny be ny tanàna sy ny loholona isolotena azy izay izy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny tanàna raha ny faneho-kevitra hatrany katsikatsi politika akana ny maro anisa eo anivony anteny mirandoolona ave ny fitavozavizany fanjakana amin'ny tanterana fifidianana kominaly tsy mbola misy be ny tanàna io hoy ny mpanara-baovao fa manam-boninahitra ambony iray avy eo anivo ny tafika malagasy manam-boninahitra zandarma isa roa no namony ainy nandritra ny fanazara-tena filatsahana ny elonaina teny arivony mamo ankoatr'ireo miaramila misy 5 ihany koa no naratra izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao gabain loano mitatitra ny antsiprian'izay manam-boninahitra ambony tafika iray sy manam-boninahitra avy amin'ny zandarmaria miisa roa no namony ainy nandritry ny fanazarantena filatsahana anelonaina fakana brevet parachutiste iraisana teo amin'ny miaramila avy amin'ny tafika anabagabaka sy ny zandarmaria mpirenena tao arivony mamo commandant zavda avy amin'ny andiany faha-efatra amby 30 groupement des forces spéciales d'intervention sy lieutenant Ramiandriso Rikasi avy amin'ny andiany faha-1 amby 70 escadron parachutiste ary lieutenant Zakandrababa ny Geodar avy amin'ny andiany faha-1 amby 70 centre de formation spécialisé eo anivon'ny gendarmerie no ny fitsokany rivotra mafy no antony voalaza fanatonga ny loza ankoatra ireo namony ainy miaramila 5 hafa kosa naratra mafy tamin'izao loza izao ary nanaraka fitsaboana eny amin'ny hôpital miaramila Soavinandriana araka ny fampitambavaovao iray dia izay ihany koa no entsika misendo vetivety ao anaty tokafoy aza misaraka aminay ary Innan moto tena tsare sady matanjaka no maharitry afinaritra mitonga zay cross tsy matetena fa mora ampiasainy fenoma zay semi cross na mandeha lavitra tsisy atahorany fa tena mitsisy no sady mafy mahazo aina mitaingina azy watster andao madama tsika ividy alefa Vidiny moto 5 anao ary aloavy tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindra ao amin'ny magasin Cosmos Irery any 5 la route vous appartient.
lavitra mitonga zay cross tsy matetena fa mora ampiasainy veloma zay semicross na mandeha lavitra tsisy atahorane fa tena tsisy no sady mafe mahazo aina mitainginazy watster andao madama tsika ividy alefa 5K, la route vous appartient. Nouveaux bacheliers, parents d'élèves ou étudiants en quête d'un transfert, à la recherche du parcours qui vous assurera vos métiers de demain, Arrouv University vous offre même plus. Une université d'excellence et d'innovation habilitée par l'État avec un cursus intégrant parfaitement l'usage quotidien de l'IA. Venez nous rencontrer au Salon de l'étudiant et de l'emploi au Stade Baréa, les 26, 27 et 28 août, au stand numéro 80. Vous en saurez plus sur nos mentions. Sciences paramédicales, technologies biomédicales, énergie renouvelable, génie informatique, ressources minérales et aménagement du sous-sol. Un stand interactif et immersif vous attend. Accessoires et photobooths pour immortaliser votre passage chez nous. 26, 27, 28 août. Vous avez rendez-vous avec l'avenir. Il y aura un jeu concours avec de gros lots à la clé. Rendez-vous au Stade Baréa, stand numéro 80. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Lubereo. Menaka vilenta amin'ny vidiny sava be. Tanjaka performance daholo sady. Tena mitaiza moteur ty lupie, mampihena dépense. Premium Lube Jovena, Lubéré la performance. Jovena, source d'énergie. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Téléchargez-la vite sur Play Store. Jumbo poulet, lasa rojato ariary. Jumbo, ampiampatsiro nandroko. Mamenina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Herinandro tsy idiran'ny mpianatra mbola mandidina ny 80,100 mpianatra no nahavita fisoratana anarana ho an'ny ankamaroan'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana nanaovana fanadihadiana noho ny fahasahiranana ny ampahambola famandria toerana ihany no alohan'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Andao rahantsika ny fanadihadiana entiny honina saina. Mandidina ny 80,100 amin'izao ny tampisoratana anaran'ny mpianatra herinandro tsy hanombohan'ny fampianarana eny amin'ireo sekoly tsy miankina. Ny isan'ny mpianatra feno 100,100 fa ny famandria-toerana 70,100 raha ny fanazavana taratry ny fahasahirana ny ray aman-dreny. Raha malala moa ny fiainana amin'izao nefa ny isika malagasy manana ny teny fahendrena hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra. Dia ny ataondry zareo zany mangataka an'ilay hoe fanamorana ny fandoavana an'izay vola tsy maintsy efaina izay na koa ataontsika amin'ny teny baiko hoe facilité de paiement zay ny anaovany anazy. Ny droit tena tsy nikitika mihitsy zay ho an'ny vaovao tsy napiakatra izay
mba hitsonjovana andreo ray aman-dreny indrindraindrindreo ray aman-dreny zay ancien sy ancienne mitaraina ny amin'ny fampidirana mpianatra satria tena sarotra tokoa de tena sarotra ny fampidirana mpianatra raisinay ihany reo mamandro toerana amin'ny ampahambola ohatra hoe mame avance kely izy de raisinay ihany satria manamora kokoa n'lay fandoavany ray aman-dreny ny frais généraux amin'ny ankapobeny zany zay na de eo ara ny fahasahiranana tena manezaka ny ray aman-dreny tena hoe misy filofosana zany tena milofo tanteraka ny ray aman-dreny mba amerina ny zanany an-tsekoly de zay mahatsapa an'izay zay mahatonga anay manaiky andreo négociation izay ataony ray aman-dreny aminay mifampiraraha amin'ny tompony andraikitry ny sekoly atao izay avoasoratry ny anaran'ny mpianatra azo ny lisitry ny fitaovam-pianarana andray no ilofosana ho an'ny ankamarondro ray aman-dreny ary rehefa manomboka ny fianarana vao mameno ny sara-pisoratananarana sy ny sara-pianarana tranga izay mampanano sarotra ireo sekoly amin'izao fanomanana ny fidirana izao sy eo amin'ny fampandehanan-draharaha fa tsy afa-manoatra noho ny fahasahiranana iaraha-miaina ho hiatra ny fanio-kevitra miresaka tontolo ny fampianarana sy manodidina azy zay hatrany sika tsy any amin'ireo komuna ambanivohitra ihany manohan'ireo ray aman-dreny mpianatra eto Antananarivo sy manodidina ihany koa vehivavy malagasy miara-miainga amin'izao fotoana izao isan'ny toiteny behoririka androany ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vida mirary izay fanaon'izy ireo tanjona ny anampy ny ray aman-dreny sy ny ankizy malagasy ka tsy hosakana tsy anarana ny fahasahiranana mianjady ny isan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao tsy azo rasoarvelo vehivavy malagasy miara-miainga mitohatra any amin'ny fanomezan-danja ny fanabeazana sy ny fampianarana tena behoririka indray androany no nanohizan'ny VMMM ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary hetsika izay natao hanampiana hatrany ireo ray aman-dreny mba tsy hosakana tsy anarany ankizy ny tsy hatakarana ny fitaovam-pianarana tandronay zany dia mba hiakatra ny tany ankizy hiakatra hiditra tsekoly satria rahantsika malala amin'ny fahasahiranana dia izay no anjara brika entinay amary amin'ny mpianakavinanay manampy ireo vehivavy ohatranay fianarana lova tsara indrindra dia ny teny folamantsiny malagasy miara-miainga moa izay manoro lala mahitsy mamindra aina velom-pisaorana hatrany ireo ray aman-dreny noho izao hetsika ataony VMMM izao iaraha mahalala ny fisondrotany fitaovam-pianarana ho izy ireo manena betsaka ny vola mivoaka araka izany ny hetsika toy izao ho izy ireo tena manampy anay satria mora le izy mampihana le dépense le any amin'ny hafa zao lafilafy dia aty mba moramora dia taraiky loatra izao fa mandeha be le izy satria mora sotra betsaka ny sarena me fihinam-bidy fa manampy anay ray aman-dreny le izy fahasahiranana ankehitriny tena mafy mihitsy satria ny ankizy ampianarana be da be dia eto zao hitako hoe mirary be le izy noho ny ena velany ny ena ny vidiny kahe eto dia misy volana anaovana zavatra hafa nantany azo dia lafo be dia teto azo mba nahita kahe moramora mahatsapa ny VMMM fa mavesatra ankehitriny ny vola mivoaka amin'ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra any an-tsekoly antony anaovana izao hetsika izao isan'ny taona nandritry ny 12 taona izay itoy any tsy mba zaza maro indray ny hetsika eo amin'ny rampitso alakamisy tao anatin'izay toana ety miatrika ny fampidirana mpianatray nitondra ny anjara birikiny nanolotra fitaovan'ny mpianarana ho an'ireo ray aman-dreny mpiara-miasa teto amin'ny Kolo TV FM ihany koa ny orinasa androany nanolotra izany ny solotena ny filompanorona mivady androany ny tale jeneraly ny hetsika izay fanaon'ny orinasa isan'ny taona hanamaivanana an'ireo ray aman-dreny amin'izao fampidirana mpianatrao fa trano misa 20 izay ahitana olona manodidina ny 20 no may teny Anosibe omaly tsy fantatra izay ny andohan'ny firehetana fa samby avariana tamin'ny fandreseny mbary ihany mponina ka efa afo miredareda no nitsena azy ireo raha ny fanazavana ny fanampy tamin'ny famonoana ny afo ireo mponina teo ampiandrasana ny mpamonjy vona rehefa tonga reto farany olona ny anatrehana ny tsy fisian'ny rano ampiasaina teny an-toerana ndoarahantsika ny antsiprian'izay trano biriky miisa 7 sy trano azo miisa 12 eo izay ahitana olona 20 eo no kilany avy tanteraka omaly teny Anosibe trano azo iray no ny andohan'ny firehetana tsy mbola fantatra izay nahatonga izany ho ireo niara-monina fa ny afo efa manenika ny trano no hitan'izy ireo taoriny ny fandreseny bare ihany no ny andohan'ny fahamaizana samy naneho ny hafaliany ka nivoaka ny trano avokoa ny olona ka samy tsy nahita izay ny andohan'ny fahamaizana raha tsy nisy nampilaza potika rava
nivadika olavenina avokoa ny fananana rehetra na ny toerana toriana azy mbola vao tedavina hoy izy ireo. Tsy fantatra le nitsanga teto zany fa zay nandeha nijery Paria fa tsany efa nirehatra ny hitanay teto. Tsisy azo ny raisina fa tsy ny teny akotsa sisa ny taty aminay sy mba atao daholo na fitaovam-pianatra na volan-doavana okolazo mpianatra amin'ny Zoma. Mahay teo daholo te mba mangataka mitondra fanjakana zay mba hijery anay. Mbola tsisy alelo zay amin'izao fa mbola tsy fantatra hoe aiza fa efa tonga teo ihany ny fokotany aloha. Dia mbola miandro fanapahan-kevitra ry zareo zany. Dia ny alina efa tsisy tany natoriana fa niasa natoritory tety fotsiny. Dia na ny sakafo ary zao dia tsisy tokotany daholo na ny ankizy kely. Nareo be antitra reo ary dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana mahefa mahitsy. Anantona akaiky mba hijery an'izao zavatra izao fa dia tena mijaly le madinika aty ambany. Takona loatra dia tsy hita. Dia tsy fantatra mihitsy vao naresy ny Paria dia mba niezaka mivoaka tany ivelan'ny tany daholo ny orakoraka. Dia tany ivelan'ny tany nisy ny teny manao hoe mainy tranonareo. Dia izay vao niazakazaka nijery dia mba niantso pompe. Avy lavitra vao tonga tety namonjy an'ity tranoko nirehatra ity. Anjo moa efa tsisy azo raisina intsony tato fa dia nirehatra tanteraka. Ny fianakaviana teto tanàna no nampandre telefônina anahy. Dia ireo no nilaza tamiko vao maraina dia izay natongavako teto. Fanaka vitsivitsy sisa ny azo raisina. Ny fatiantoka aloha misy satria fanaka tokantrano kopiliny ato. Le azon'le famatanana zany satria indraindray misy taraiky arivo zay avy any tany lavitra dia ato matory. Ity renim-pianakaviana ity izay nanatitra maso ny zava-misy. Izy izay mifanakaiky amin'ireo niarambona no mipetraka. Ny fanampy tamin'ny famonoana ny afo ireo mponina talohany nahatongava ny mpamonjy voina. Rehefa tonga nefa ireto farany dia tsy mbola nisy rano indray hoy ny nambarany ka tsy maintsy mbola niandry. Tsy vao izao no nitarika fanomezana tahaka izao io trano izay voalaza fa nahatonga io faharetana io. Teto amin'ity tanàna ity moa dia trano hazo mijoalajoala nisy rihana. Dia raha nisy rihana ilay trano hazo dia teto amin'ity devant eto mankaty dia ampovoany teto zany no nentim-bon'ilay afo. Ambony rihana koa nentim-bon'ilay afo. Dia izaho mivoaka tapoka avy eo an-trano nahita ilay afo mijoalajoala dia mba nanavitra koa zany izay hoe andao no hoanay izany tsisy olona tato amin'ity trano ity. Ary io trano io zany dia mariako eto fa efa indroa zany izay mahay trano teto nohony amin'io trano azo ihany. Fantelony koa satria fandroany circuit maka fil heure ihany zareo dia mahay teto ilay fil dia izay koa mbola nanavitra andreo tamin'izay. Mbola trano azo mijoalajoala koa vita zany izy dia manao trano azo mijoalajoala izy. Tsy fantako na hoe faly loatra izy hoe bareana resy dia mety hoe adino namono ilay afo tao an-trano nefa trano azo dia nirehitra satria ny olona izao vao naresy barea dia miazakazaka tany amin'ny arabe daholo. Ela kely aloha fa tsy tena hoe ela be satria efa nanavitra ny fokon'olona dia kanjo zany tonga ny pompier dia tonga indray izy mbola tsisy rano dia fandroana izy oatra vetivety dia misy rano. Tsy maintsy misy fepetra ho raisina manoloana ny tranga tahaka izao. Ao anatin'izany famerana ny fananganana trano hazo eo amin'ny toerana nisy ny fahamaizana hoy ny sefim-pokotany. Araka ny hoe tsy manan-kalofan'izay moa dia tsy maintsy vonjeny izy ireo jerevana izy ireo. Raha izay manokana moa zany efa maheno ny any amin'ny Bergersia amin'izao tsika ity miteny izao. Moa nandraisana an'izy ireo koa ny alina zany ny fokotany eto manana hevitra anankiray lehibe dia niraisy ny président izy ireo ho any amin'ny borao-pokotany mihitsy. Ny fepetra raisina aloha dia tena isy mihitsy. Dia rehefa nisy famaizana trano tahaka izao satria vao sambany ity dia nisy fepetra niraisina hita avokoa tamin'izany hoe izay trano may tsy azo nirenana trano hazo intsony. Ary za teto zany tamin'ny maraina tonga teto tamin'ny maraina dia efa namory an'ireo olona ireo fa sao dia misy maika hiazakazaka ireo olona ireo hividy hazo indray. Dia tonga dia efa niteneniko avy hatrany tsy misy tsony ny fananganana trano hazo eo. Marina, tsy nisy ny ainana fohy ary tsy nisy ihany koa ny naratra tao anatin'izao fahamaizana izao. Arena sy fananana izay nohariana tao anatin'ny taona maro no mankilany afo tao anatin'ny fotoana fohy. Maresaka iraisam-pirenena vetivety tafiakatra 30 farafahakelin'ireo maty tao Inde androany no nitondra drano sy ny fiotsahan-tany vokatry Norambe any avaratra trandrefa ny firenena. Mikatona avokoa ny sekoly ary maro ireo mponina nafindra toerana amin'izao fotoana izao. Ny fiovaovan'ny toetrandro eo koa ny fitombony fanorenana foto-drafitrasa tsy nisy fa nadiadiana mialoha no isan'ny antony nahatonga loza ho ny mpikaroka ara-tsiansa Norambe any an-toerana izay mbola mitohy amin'izao fotoana izao.
atao dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany hankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany marapitafa ho amin'ny rapitsoariary tombo kilasy tombo vavelo matoboka. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampulto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.